Halleloia. Faly aho mirabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy a. Tonga soa ianao eto amin'ny anina sahaza amin'ny zao andro ny 8 ny volana May 2024 zao. Faly aho mirabanao indray amin'ity fotoana fohy ity a. Fotoana moa izay hanomezantsika toerana ny tenin'Andriamanitra. Fotoana ihany koa hampaherezana ny fanahintsika. Ary indrindra androany a, fotoana hanovana ny fomba fijerintsika amin'ny asa ataontsika isan'andro. Azadino no mizara an'ity live ity ary miantso namana, miantso olona izay miasa mafy, olona iray izay manao asa tanana, olona iray manana talenta, olona iray mety mieritreritra hoe tsy dia masina angamba ny asako. Lazao aminy hoe midira fa misy hafatra ho anao androany. Halleloia. Ny lohahevitra hodiniantsika androany dia ny hoe Bezalila mpanao asa tanana voaositra. Averenao amiko hoe ny asako dia afaka hofenoina ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Avereno miaraka amiko hoe ny asako dia afaka hofenoina ny fanahin'Andriamanitra. Halleloia. Andao vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Exodosy a. 1:3-7. Hoy ny soratra masina: ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, indro efa natsoky tamin'ny anarany Bezalila, zanaky Ori, zanaky Ora, avy any amin'ny firenenan'i Joda. Ary efa nofenoko ny fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahalalana ary fahazavan-tsaina amin'ny asa tanana isan-karazany. Ny andinin'ny fototra dia izao: efa nofenoko ny fanahin'Andriamanitra sy ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny hery hanaovana asa tanana isan-karazany. Amen. Ry havako, tandremo tsara ity. Tsy hoe nofenoina ny fanahin'Andriamanitra izy mba hitory teny fotsiny. Tsy hoe nofenoina ny fanahin'Andriamanitra izy mba hihira fotsiny. Tsy hoe nofenoina ny fanahin'Andriamanitra izy mba hompisorona fotsiny. Fa hoy Andriamanitra, nofenoko izy hanao asa tanana isan-karazany. Midika izany fa misy asa azo atao amin'ny hery voajanahary, fa misy koa asa atao amin'ny fanosorana ny fanahin'Andriamanitra. Maro ny olona mieritreritra fa rehefa miresaka fanahy masina isika dia ao am-piangonana ihany ny resahana, eny amin'ny alitara ihany, eo amin'ny toriteny, eo amin'ny hira, eo amin'ny vavaka. Fa androany ny tompo dia mampatsiahy antsika hoe ny fanahy masina dia tsy mijanona ao an-trano mpiangonana ihany. Afaka miaraka aminao any amin'ny atelier izy, afaka miaraka aminao any amin'ny birao izy, afaka miaraka aminao any an-tsena izy, afaka miaraka aminao amin'ny orinasa izy, afaka miaraka aminao amin'ny fambolena, amin'ny fanorenana, afaka miaraka aminao amin'ny zavakanto, amin'ny design, amin'ny fandrarahana, amin'ny fandrahoan-sakafo, amin'ny fanjairana, fanamboarana, fitantanana, amin'ny asa rehetra ataonao izy. Satria inona ny antony izy ianao? Masina ny asanao raha atolotra ao an'Andriamanitra. Amen. Ny hafatra voalohany tiako apetraka ao am-ponao androany dia izao: masina ny asanao. Mety tsy manao akanjo pastoraly ianao, mety tsy mitazona micro isan'andro ianao, mety tsy mijoro amin'ny pulpitra mihitsy ary ianao, fa raha miasa amin'ny mpahamarinana ianao, raha miasa amin'ny mpitiavana ianao, raha miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ianao, dia afaka ho fanompoana ao anatrehan'ny tompo ny asanao. Misy olona sasany manambany ny asa, miteny hoe izao ange tsy manao zavatra lehibe, miasa tanana fotsiny a, mivarotra fotsiny a, manamboatra fotsiny a, mamokatra fotsiny a, na manao servisy fotsiny a. Aza miteny an'izay intsony hoe fotsiny izay intsony. Tsy mpanao asa tanana fotsiny Bezalila, tsy mpanamboatra fotsiny izy, tsy artisan fotsiny izy. Izy dia olona natsoin'Andriamanitra, nofenoin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fahendrena, fahalalana ary fahaizana. Raha lasy anabavy, mety ny tananao ny fitaovana ampisehoan'Andriamanitra ny voninahiny anie. Ny olona iray manao asa tsara, marina, madio, tsara kalitao, dia mitory hafatra ihany koa izy. Indraindray ny asanao ny baiboly vakiany olona voalohany momba anao anie. Raha mahita olona miasa amin'ny fahendrena ny olona, dia afaka miteny hoe
misy zavatra hafa mihitsy ao amin'ny olo, misy fahendrena, misy fahadiovana, misy fahintsiana, misy fahasoavana. Izany natao hoe fanosorana amin'ny asa. Halleloia. Ny faharoa, ny fanahy fahendrena dia tsy natokana ho an'ny pastera sy misionera ihany. Eny, mila fahendrena ny pastera, mila fahendrena ny mpitory-teny, mila fahendrena ny mpitarika fiangonana, mila fahendrena ny ingénieur, ny mpivarotra, ny mpanakanto, ny mpamboly, ny mpandraharaha, mpiasa trano, mila fahendrena ny tanora mianatra, mila fahendrena ny ray aman-dray mitady vola manomana ny ankonany. Satria tsy ny asa rehetra ny vita amin'ny herin'ny vatana fotsiny. Misy asa mitaky fahalalana, misy asa mitaky faharetana, misy asa mitaky fahitana lavitra, misy asa mitaky fahitsiana, misy asa mitaky fahaizana mamaha olana mihitsiny. Ary izany nataon'Andriamanitra tamin'ny Bezalila. Hoy Andriamanitra hoe nofenoko ny fanan'Andriamanitra izy. Ary inona ny vokany? Fahendrena, fahalalana, fahaiza manao, asa tanana isan-karazany. Midika izany fa rehefa miasa ao anatinao ny fanahy masina dia tsy ny fivavahanao ihany no hovainy. Omeny fahendrena koa ianao amin'ny fomba fiasanao, omeny hevitra vaovao ianao, omeny précision ianao, omeny créativité, omeny faharetana, omeny excellence ianao. Aza sarahana amin'Andriamanitra ny talentanao. Aza sarahana amin'Andriamanitra ny orinasanao. Aza sarahana amin'ny Andriamanitra ny asan'ny tananao. Asa sarahana amin'Andriamanitra ny zavakantonao fa omenao toeran'Andriamanitra dia misy zavatra miova amin'ny tsaratsara kokoa. Ny Baiboly jerentsika ny ohatra anankiray ao amin'ny Exodosy 5:13 sy ka 5:30. Bezalila so Oholiaba dia nomen'Andriamanitra fahaizana manokana. Izy ireo no nanamboatra ny zava-masina tao amin'ny tabernakely, ny fitoerana masina, ny fiara, ny altara, ny fitafian'ny mpisorona, ary ireo zavatra rehetra nampiasaina tamin'ny fanompoam-pivavahana. Tsy zavatra tsotra izany, tsy zavatra natao fotsiny mba ho jerena, asa natao ho an'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Izany na tonga antsika hatakatra zavatra lehibe iray hoe ny asa tanana rehefa feno fanahy dia afaka manompo ny tanjon'Andriamanitra. Amen. Tsy hoe rehefa mitory teny vao manompo, tsy hoe rehefa mihira vao manompo, tsy hoe rehefa mitarika fivoriana vao manompo, fa afaka manompo amin'ny tananao ianao, afaka manompo amin'ny fahaizanao ianao, amin'ny talentanao, fahamarinanao, afaka manompo amin'ny kalitaon'ny asanao ianao. Izany nataon'ny Bezalila, tsy niresaka be izy fa ny tanany no niteny. Ny asany naneho fa misy fanan'Andriamanitra ho aminy. Ahoana moa izany ny ampiarantsika an'izany tenin'Andriamanitra izany? Alohan'ny hanombohanao ny asanao, aza maika loatra. Aza raisina fotsiny ny fitaovana. Aza sokafana fotsiny ny ordinateur. Aza miditra fotsiny amin'ny varotra amin'izao ianao. Aza mandeha fotsiny amin'ny routine. Fa maka fotoana kely. Ataovy eo anatrehan'Andriamanitra ny tananao. Ary afaka manao izao vavaka izao ianao, azy vavaka tsotra mihitsy hoe fanan'Andriamanitra io. Tario ny tanako, omeo fahendrena, omeo fahalalana, omeo précision, oka ny asako ankalazanao, oka ny asako aso olona, oka ny zavatra ataoko ho tsara, ho marina, ho mendrika, ary hitondra voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Amen. Ry havako, aza atao ambany zavatra mihitsy ny asanao. Ny olona tsy mahita anao mety hahita ny vokatrao ne. Ny olona tsy mandre ny tory-teninao mety hahita ny fahitsianao. Ny olona tsy miditra fiangonana mety voakasika ny hatsaran'ny asanao. Ka manomboka androany aza miteny fotsiny hoe andeha hiasa fa mitenenao hoe andeha hanompo an'Andriamanitra amin'ny asako. Amen. Misy olona mijery azy na mihaino ana mety kivy amin'ny asany. Mety reraka ianao, mety mahatsiaro hoe tsy hita ny ezaka ataonao. Mety mahatsiaro koa ianao hoe tsy misy mankasitraka. Fa tiako lazaina aminao androany, hitan'Andriamanitra ny tananao. Hitan'Andriamanitra ny ezaka ataonao, ny hatsembohanao io. Hitan'Andriamanitra ny fahamarinanao, ny fahafoizanao. Hitan'Andriamanitra ny fanirianao hanao zavatra tsara. Ary nanome fanahy Bezalila izy dia mbola afaka manome fahendrenanao koa izy. Aza miasa rery ianao. Miarah ianao miasa ny fanahy masina.
aza mitondra heta mavesatra fa antsoa izy. Aza manasaraka ny asanao amin'ny finoanao, ataovy alitara ny toerana isanao. Rehefa tonga eo amin'ny asanao ianao dia afaka miteny hoe tompo eto koa ianao, tsy ao am-piangonana ihany ianao fa eto amin'ny asako ihany koa. Amen. Andao isika hivavaka. Ray eo, misaotra anao zahay noho ny teninao androany. Misaotra anao satria mampatsiahy anay ianao fa masina ny asa ataonay rehefa atolotra ianao. Tompo, tahaka ny namenonao amin'ny Bezalila tamin'ny fanahin'Andriamanitra, fahendrena, fahalalana ary fahaiza-manao. Feno koa izahay. Feno ny tananay, feno ny sainay, feno ny fahaizanay, feno ny asa ataonay, feno ny orinasanay, feno ny talentanay, feno ny zavakantonay tompo. Feno ny fandrarahanay. Oka ho endry ny tanako, oka marina ny fitsarako, oka ho tsara ny zavaboary ataoko, oka tsy hanao asa maimaika eo fa hanao asa feno fahendrena, oka tsy hanao asa amin'ny fanahiana eo fa hanao asa amin'ny finoana, oka tsy hanao asa amin'ny vola fotsiny aho fa hanao asa izay manome voninahitra anao Jehovah ray eo. Fanahin'Andriamanitra, tario ny tanako, tario ny hevitra, tario ny fanapa-kevitra, ampianaro aho hiasa miaraka aminao tompo. Ho an'izay reraka amin'izao omeo hery tompo. Ho an'izay very-hevitra omeo fahendrena izy ireo. Ho an'izay tsy mahita lalana sokafo ny varavarana tompo. Ho an'izay manana talenta nefa matahotra omeo fahasahiana. Ary ho an'izay manao asa tanana tompo. Asa famoronana, asa fanompoana, asa varotra, asa fambolena, asa fitantanana, ny asa rehetra enganiny fananao hiasa ao aminy. Ankalazanao any izahay amin'ny asanay. Aneo an' Jesosy any ny toetranay tompo. Ary ahasoa olona ny vokatra ataonay. Samy vavaka izany dia nataoko amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Raha nandray an'ity hafatra ity ianao dia sorato amin'ny commentaire hoe tompo tario ny tanako. Ary ihany koa zarao amin'ny olona ray izay miasa mafy, olona ray manana talenta na olona ray mila mahafantatra fa ny asany dia afaka feno ny fanahin'Andriamanitra. Hotahin'ny tompo ianao mahereza, aza miasa rery, miara miasa amin'ny fany masina. Ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapoana ny anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra ohatran'i Jehovah andro lava ianao. Ampitiavana be dia be Dr Rina Telesforiany ary manome rendez-vous anao rapitso 7 ambin'ny 10 ny volana May 2024.